amin'ny fifeina lehibe indray no iarahantsika ny amin'ny teny mitia tonga amin'ny fotoana ilantsika izay azotsika manaraka ny tenin'ny fampianarana indray laharana ino moa zany fahafolo ny fampianarantsika ny amin'ny teny mitia miarahaba manokana ny dada Malayay avy ny tenako Elia ary miarahaba manokana ihany koa ny Osman zao fitondrasako ny teniny zao ary manona ny atsarana tsika tokantrano mosa ny atsarany Oswa sy ny asoavany Oswa larana fahafolo ny fampianarantsika araka nefa diniko teo ny ambassadeur ny Oswa Elia indray no mandro tokantrantsika ny amin'ny teny mitia fampianarana larana fahafolo ny fampianarantsika zany lohateny moa dia hoe tena noravainy Andriamanitra Abrahama ny dity folo jiosy ary namafisin'ilay zanany zany hoe tena potika zany io dity folo sy lana Mose eo ary nanapotika anazy voalohany dia ny dadany dia ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy ny Andriamanitra Abrahama no fanampianarana antsika foana fa ny anarany dia Yahva. Mahitsy be zany ny teny ary mazava be mihitsy ny teny zao fa marim-pototra ny fampianarana satria ilay fanteny napetraky ny olona dia hoe ahoana moa zahatra napetraky ny dadany ko rahavany zanany zany dia foana moa zany ny tena fanteny napetraky ny olona rehetrarehetra zany hoe tena tsy mitombina mihitsy n'ilay teninao ambassadeur ny Oswa ny antony zavatra nomeny dadany ve dia ny zanany mianany mandrava azy dia iarahantsika mahita mihitsy nefa ny sary ankehitriny iarahana mahita mihitsy ny sary ankehitriny fa ina ilay sary misy tena ilay dadany mihitsy no nandrava an'ilay dity folo sy lalàna Mose voalohany indrindra ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama izay nandrava azy moa dia fa Yahva satria ny tapenany mihitsy ny fitandremana ny dity folo sy lalàna Mose no tapenany araka an'ilay Isia 66:3 aventsika vakina andre mandeha zany izy Isia 66:3 fa mitinana keliny teo amin'ny larana fahasivy ty Isia 66:3 Isia 66:3 no vakentsika voninahitra dada Malayava azy Oswa zany izay mamonondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka vozona alika izay mamono omby dia ohatrany mamono olona izay mamonondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka vozona alika izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatrany manatitra rakisoa ary izay mandoa didikazo manitra ho fanatitra fahatsirovana dia ohatrany misaotra ny sampy zany hoe io teny io zany dia mahitsy be mihitsy ny teny fa mametraka hoe tsy mety tsony ny fanaovana ny fisorohana bloqué amin'izay zany ny fisorohana ny dikan'io satria tsy azo atao tsony ny Levitikos 5:12 satria ny Levitikos 5:12 manao nyty resaka fanatitra sy iny moa fisorohana ity zany hoe zay mbola manao an'izany dia tovy amin'ireo zava-doza hoe ohatrany mamono olona ohatrany mamolaka vozona alika ohatrany manatitra rakisoa ary ohatrany misaotra ny sampy zany hoe bloqué ny dada Yahva mihitsy ny fanaovana ina moa ny fisoronana izay ao amin'ny boky Levitikos 5:12 ka ny sary zany dia mametraka mazava amin'izay hoe ny ten'Andriamanitra hoe tsy azo ampiana tsy azo esorana ny dity folo sy lalàna Mose raha vaketsika ny Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 dia milaza mihitsy hoe aza ampianareo ny teny dia aza esoranareo ny teny fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay nidiko anareo mametraka mahitsy be zany ny teny eto hoe aza ampiana ny teny dia aza ny esorana ny teny tandremo io fa didiny avy Andriamanitra nareo ka ny didiny avy Andriamanitra zany dia miteny mihitsy hoe tsy azo ampiana ary tsy azo ny esorana ny dity folo sy lalàna Mose eto nefa ny dada Yahva mihitsy atandeny bloqué n'ilay Levitikos 5:12 izay fanaovana an'ilay fisoronana
avetsika vakina kely aloha zay io fanamafisana foana levitikio toko fenina ambin'ny folo itio io nitapenany dada iava io nonka amin'ny diny fahatelo levitikio 16:3 de avy teo tsika miditra amin'ny namany 3 de 5 de avy teo apitsika ary zao no entiny arona raha miditra amin'ny fitoerana masina izy vantotrombola iray atao fanatitra no niota sy ondrilahy iray atao fanatitra dorana zay aloha zany le mitondra omby sy ondry le resantsika tarikatra amin'ny levitikio toko fa Isaia 66:3 eo amin'ny andininy fahenina de ampanatony arona ny vantotrombola zay atao fanatitra ny ota zay ho an'ny tenany ka dia anao fanavotana ho an'ny tena sy ho an'ny ankonana izy zay eto zany de hoe misy koa zany ny fakana le vantotrombola ho atao fanatitra noho ny ota sy ny maro zay mafa zany de etsy mba ndraytsika mahita an'le hoe fakana izy mizy amin'ny andininy izy minakadisan'le hoe eo mbola le andiny fadimy ary ny fiangonana zanak'Israely dia andraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana ro daholo zany le hoe misy ondry misy osy ary misy omby reo zany le fanaovana le fanatitra ho atao amin'ny zanak'Israely fanafanana azy amin'ny fahotana ary iotantsika hoe fanatitra no ny ota hony zay de ary etra miandininy firy moa zany 3:30 sy ny 4:30 am'izay tsika dia mahita hoe fanaovana fanavotana sy fanesohana fahotana ho azy zanak'Israely indray mandesa taona ity zavatra atao ity oke vaketsika andiny 3:30 sy ny 4:30 dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ho an'ny tranon'ilay fionana sy ny altara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra ao amin'ny fiangonana ary dia olalana mandrakizay ao anareo zany anaovana fanavotana ho azy zanak'Israely indray mandeha isa taona amin'inona hanafahana hahafany amin'ny fahotany rehetra ka ny fanafana amin'ny fahotana rehetrarehetra ho azy zanak'Israely zany dia atao indray mandesa taona amin'ny fitondrana nyity fanatitra ity de ny bomby omby ondry osy zany io mihitsy zany io fanafana amin'ny fahotana io mihitsy no ny bloqueny dada iava hoe tsy azo atao ntsony nefa ny ariny didiny teo hoe lay didy amin'ny Deutéronomie 4 teo hoe aza nampiana aza nisorona dada iava nefa de tena trandiny nataony de inona nataony bloqueny avy hatrany levitikio toko fenina ambin'ny folo midika zany tsisy tsony ny fanafana amin'ny fahotana adalan zay miditra ao anatin'le didy folo sy ny lalàna Mose zany ireo zay mitandrina sabata mifadikosoa mpandoam-pafolo-karena ireo moa zany tena important be am'zareo io adalàna ao zay miditra am'zany hevitra zany sy mbola manaraka an'izany didy folo sy lalàna Mose zany tena adalàna mihitsy ny anao efa tsy fahendrena ntsony efa mitady fahafatesana ho any amin'ny elo mandrakizay ianao ray zay aloha faharo io teny io de fa midika zany fa tsy azo idirana intsony ny didy folo sy lalàna Mose fa tena rava tanteraka izy satria tsy navela idirana intsony bloqué tanteraka mihitsy zany ary matoa izy ny bloquena de tsy mety intsony ny idiranao sy hitsofotsofona ao ary tsy manisy didy mihitsy na manana io taty orina tsisy mihitsy tsisy teny hoe ao fa ovahana indray izy de ampidirinao indray nareo tsy misy an'izany mihitsy ary io teny io de ozy dada iava hoe Andriamanitra tsy mba olona ka andaingana zanak'olombelona ka hanenina sady tsy mety mandaina izy tsy mety manenina ka rehefa nideny io didy folo sy lalàna Mose io tsy azo idirana intsony tsisy tsony ny famelan-kely ka tsy azo lo idirana intsony de tsy nanenina izy nanao an'izay sady tsy andainga izy ka hoe ao nefa aveko indray ty rehefa aveo fa raha namerina an'io de lasa mandainga izy ny tena maroko satria efa mibloquenao kovahanao ndra Nomeria toko 7:20 Nomeria 23 19 Nomeria 23:19 atsika zay
Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina moa efa laza va izy ka tsy ho efainy zany na efa nyteny va izy ka tsy hotoviny zany zany hoe andriamanitra io zany tsy mba olombelona ka mandainga na olombelona ka manenina rehefa nyteny izy hoe bloke tya de bloke hatramin'ny farany io ary tsy mandainga am'izany mihitsy ny izy na manenina am'izany tsisy lainga mihitsy zany teny zany ka raha izy zany resana de efa nyteny izy hoe tsy mety tsony mitazona an'io a tsy mety tsononareo miditra ao a blokeko io a ka niny bloke anazy de izy tena ny mihitsiny izy ny nanomeny io fa izy koa no ny blokeny io ary zay blokage zay de tsisy afaka namahitsonona ny kely ary satria na iaosoara de teny misy hoe tsisy foana koa ny amlalàna literain teny sotra ray azy tsy azoko tena io zany dikan'izay ane tsisy olona mazo mikitikitika an'io fa idada iavany mihitsy no nikitika an'io a tamin'ny alalany ahoana blokeny tsisy navelaniditra intsony ny olona zay ary tsy misy teny mihitsy ny tateoriana ny teny hoe ao fa nivahako indray zany zavatra zany tsisy tsy nisy teny ny teny hoe ary noho izany de ho vahana indray zany zavatra izany teoriana ty ka ny navoan'le olombelona kely moasy de hoe rehefa tonga ehosoa de ny fanatsorona sy fanatitra latsadra tsy malainao fa ity ao tonga ao amin'ny oronam-boky ny nanoratanao ahy hanao sitraponao andriamanitra zay teny zay na vo fitakandreretra ka lazainy fa hoe natsofoko atao anatin'ny didy folondray hony lay zanak'andriamanitra loke vakitsika zay te zay aiza misy an'izay te karoa kely hoe ao amin'ny oronam-boky ny nanoratanao anahy aiza ry rova ao amin'ny salamo fa efapolo andininy fafito zany jerevantsika zany salamo 47 misy teny oloan'io fa aloha jerevantsika aloha tany aloha tany a ao amin'ny andininy faenina ao amin'ny andininy faenina vaketsika aloha salamo 40 a de 6 47 ny fanatitra latradra sy ny fanatitra hoanina tsy mba sitraka ao ny sofoka nataonao malady toy zany efa teny efa mazavabe amin'ny zanak'isely hoe tsy mety tsony le fanatitra latradra sy ny fanatitra hoaniny tsy mba sitraka ao tsony reny ary ny sofoka izy nataonao malady ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy mba nylainao tanao tena efa tsy mety tsonona izy de rehefa tsy mety izy de nisy an'ty teny ty de ity teny ty no heveriny mpitondra fivavahana sy ny olona zay tsy mahafantatry nina hoe naverina ao anatin'ny ao anatin'ny boky ny didy folo zany a sy ny lanina mose a ilay zanak'andriamanitra satria nisy an'ty teny ty tao de hoy izao ity ao tonga ao amin'ny ronam-boky ity ao tonga ao amin'ny ronam-boky no nanoratanahy ny anao sitraponao andriamanitra no sitrako ary lalanao no atao anatiko de io lay hoe ao amin'ny ronam-boky no nanoratanao ahy nefa nlay dika le any nanoratana anazy a de le teny milaza ny ehosoa rehetrrehetra nataon'ny mpaminany fa tsy midika hoe nandeha niverina nampitandrina didy folo ehosoa ho an'ny jentilisa na ho an'ny olona satria rehefa tsy nekeny dada iavahintsy olona resaka fisolonana dikan'izay a raha vatanteraka iny rafitra anankiray iny tsy azo idirana ary tsy naneniny dada iavamy zany teny zany satria fa toetrany mihitsy hoe za tsy mba maneniny zany ary za tsy mboatra ny olombelona ka handainga fa rehefa nyteny hoe tsy mahazo idirana intsony de tsy mahazo idirana intsony tsy mba ho tahaka ny olona nyvadibadika io andriamanitra io ka androany ny teny nohy de rapitsinao na ehosoara miteny hoe aoka ny teninareo hoe deny ary efa tsy de tsy fa ny akoatran'zetra de avy any amin'ny devoly na le zanak'andriamanitra zany teny azay mihitsiny zany hoe rehefa nyteny zany dada iava hoe non tsy mety tso ny fisinoana dikan'izay a rava ny didy fosy lana mose satria tsy azo idirana intsony io fa dada iava zany sady tsy mahazo tsy hoe tsy mahazo fa izy tsy mety manao zany hoe ndroany izy manao hoe rapitso mivadika anao hoe ndroany izy manao anao rapitso mivadika hoe rehefa am'teny izy hoe tsy azo idirana intsony de tsy azo idirana
ary niporofolo zany tamin'ny hoe nidorana mihitsy ny tempoly mba tsy isanao nitsony ny olona. Ny fandorana ny tempoly mihitsy no midika fa tena tsy mety tamin'ntsony ny fanaovana an'ity resaka didifolo ity ka nidorany mihitsy ny tempoly mba tsy isanao resaka fanatitra intsony eo latrehany. Midika zany fa rehefa tsisy tsony ny fanatitra tsy azo hidirana tsony io didifolo sy lana Mose io. Zay ny tika zany rehetra zany. Ka ho antsika zany zay mandeha rehetra ny teny dia zao tsy misy tsony ny teny laza teoriana hoe afaka miditra ao anatin'io didifolo Yahosoa na n'ilay zanak'Andriamanitra satria nahoana tsy azo anampiana io, tsy azo anesorana. Ny lalàna ny famelan-keloka tamin'ny zanak'Israely tamin'ny didifolo, ny lalàna ny famelan-keloka tamin'ny andro ny didifolo dia io vatotromby lasy io, ondry lasy ny osolahy io, ireo no ampiasaina ho famafana ny fahotany andriamandesa taona. Izay ilay tsy azo esorina amin'ny didifolo sy lalàna Mose raha vao mitandrina ny didifolo sy lalàna Mose ianao. Ka raha tonga kosa ny teny ity hoe anao ny sitraponao ao anatin'ny ronam-bokony na ny ratanao resaka hafa mihitsy zany teny zany, resaka hafa mihitsy zany. Ity ilay atao hoe ilay zanak'Andriamanitra izay ho tonga hanesitra ny fahotany zao tontolo zao izy lay fanesoran'ny fahotany zao tontolo zao tsy miditra ry amin'ny didifolo ny resaka satria tsy afaka miditra any intsony ty zanak'Andriamanitra ity fa lalàna hafa amin'izay no entiny satria ilay didifolo sy lalàna Mose efa bare. Dia rehefa ny barena dia ozy ny tenin'ny Yahosoa hoe aoka ny teninareo hoeny dia ary rehefa tsy dia tsy fa raha manao eny tsy tianareo dia volona anao any. Ka raha dada Iavana anao hoe tsy ka nisy ny teny hoe eny tampoka indray mety ambadika ty dia volona anao any. Doa avakitsika ny tenin'ny Yahosoa aiza moa misy aniny teny iny Matio loka roantsika ato aloha aoka ny teninareo hoe dia eny ary rehefa tsia dia tsia aiza iny rova tasony aloha ka roa kely anatin'ny baiboly ato aloha misy lavana antony zany ny tena marina. Atsika aloha hijerikely izy aoka ny teny hoe deny aty amin'ny boky Mateo aloha nijerentsika satria ao ilay izy fa na nijery ny testamenta vaovao koa rehefa lasa tsy haiko tsony. Mateo ao amin'ny toko fahafiry zany. Raha misy mahitana azy malakilaky dia mba voakely malakilaky izy. Atsika mba tsy taraiketo zany aoka ny tenareo hoe ny deny. Matthieu 5:37 zay ngamba izy io Matthieu 5:37 Matthieu 5:37 ozy Yahosoa zany eto no miteny fa aoka ny teninareo hoe ny deny ary rehefa tsy dia tsy fa izay mihoatra an'izany dia avy amin'ny divoly. Ilay ratsy zany io tiako teneny io. Ka eto zany ny teny voalaza marina rehefa ny teny zany io dada Iava io hoe tsia tsy azo hidirana tsony dia tsy azo hidirana tsony izy nidika an'izay. Fa tsy anao avantura ratsy anao any anay mbola ampidirana ihany dia voly no manao an'izay. Rehefa ny teny dada Iava hoe tsy mahazo miditra tsony nareo rehefa izay dia tsy mahazo hidiranao tsony nidika an'izay. Tsy azonao ampidiranao mihitsy zany hoe Yahosoa zany na hoe ilay zanak'Andriamanitra zany hoe ao fa tsofoka tondray ity misy barazy eo ilay Deutéronome 4 dia hoe aza nampiana aza nesoana na ilay zanak'Andriamanitra kosa nanamafy an'izay hoe aza ampianareo ny teny ao anatin'io teny io tsy misy ho foana akory na dia litera na teny tsotra ray zany amin'ny lalàna hozy Yahosoa araka Matthieu 5:18 zany hoe ilay dada malala Iavany ny bloqué. Ilay zanak'Andriamanitra kosa ny teny hoe tsy azoko teny io teny io tsy azonao atsofoka ao anatin'ny didifolo mihitsy zany io zanak'Andriamanitra io dika zay. Zay mihitsy moa ko tiako apetaka eto amin'ilay sary ratsy nataonareo lombelona hoe nobatainareo indray ilay zanak'Andriamanitra dia natsofoka reo tao nareo fa tsy zanak'Andriamanitra fa zavatra efa tsy izy Andriamanitra tsy izy natsofoka nareo iny. Lova ketsikara ny teny Yahosoa Matthieu 5:18 fa naporofona aminareo hoe na ilay zanak'Andriamanitra dia nanizigizina fa tsy azo ampidirinareo anatin'ny didifolo zany mihitsy izy satria tsy azo anampiana ny teny ao
tsy azo ny esoana. Ny famelan-keloka ao anatin'ny didy folo dia tsy azo nampiana, tsy azo ny esoana fa tsy maintsy oly sy osy ary ombo ny azo atao ao, fa tsy azo soloana olona. Noho izany tsy azo atsofoko ao mihitsy io zanak'Andriamanitra io, fa zay nanao an'izany dia voly daholo, nefa dia tena nanao an'izany daholo ny rehetrarehetra. Mbola sy tonga saina io dia voly tomponareo io. Mpiaray miasa amin'ny devoly ny Andriamanitra tsonao io, mbola sy tonga saina ihany ianao. Ino ny fandika an-dalàna be ty? Miara-mety angentsika io e. Miara-mety angentsika io e. Blokazy voalohany ny teny dada Iava, tsy azo atao intsony ny fisorohana. Dikan'izany rava manontolo izy ray manontolo ange. Ty tsy mbe teny tsoatra reny no mihafa tena toky sy andininy ray manontolo mihitsy, toky ray manontolo ny ara-potika daholo. Dikan'izany rava ny famelan-keloko, zahatra mara famelan-keloka fa hidiranao adalàna aloha zay hoa. Faharoa, dada Iava no bloke anazy, tsy azo hidirana intsony, ary izy tsy manenina, ary izy tsy mampandainga, ka rehefa ny tena izy hoe bloke dia bloke hatramin'ny farany io, bloke hatramin'ny farany, tsy azo hidirana intsony. Fahatelo, raha milaza anao fa afaka miditra ao ny zanak'Andriamanitra, ny bokin'ny Deutéronome 4 dia mitsipaka hoe tsy azo ampidirana io zanak'Andriamanitra io. Fahaefatra, raha miteny fa ilay zanak'Andriamanitra mihitsy nge no afaka miditra amin'izany hevitra izany, dia ilay zanak'Andriamanitra mihitsy no teny hoe io boky io dia lalàna Mose, dia tsy afaka miditra ao mihitsy izy satria tsisy ho foana kory izy na amin'ny lalàna na ny tiraraiza mandra-patanteraka izy rehetra. Tsy azonao kitehana io zany raha vao mitsofoka ao anatin'io didy folo ianao. Zany no midika fa tsy afaka miditra ao mihitsy io zanak'Andriamanitra io. Fa zay napiditra an'ilay zanak'Andriamanitra ao ny akanton'ilay omby sy dia volona anao an'izany. Mazava be ny teny niara-ny jerevantsika teo ilay izy. Niara-ny jerentsika teo ilay izy. Ka raha vao bloke nge zany ilay fisorohana raha vao automatika ny didy folo sy lalàna Mose, sady efa tsy azo atao intsony miditra ao. Ravanga izy ny dikan'izany, tsy azo ampiasaina, ravanga izy ny dikan'izany, tsy azo atao ninino io satria mipetraka foana ilay teny hoe tsy azo atao intsony ny fanatitra. Dikan'izany fa tsisy intsony ny famelan-keloko, dia olo gaiga ianao raha mbola miditra ao anatin'izy mihitsy iny dikan'izany. Efa gegena adalàna fa tena tsisy azo ifampiresahana amin'izany hevitra izany intsony ny momba ny aminao raha mbola hitsofoko ao ianao satria mazava ny teny. Zay hiditra amin'izay tsika amin'ny satria dia efa mazava mihitsy izay teny izay hoe inona zany ilay resaka nataony Yahosoa. Yahosoa kosany dia nilaza izy fa hampiditra mombany amin'ny fanekena vaovao izay anazy irery ihany. Izy lasa atao fanekena ho an'ny olona, ny didy folo natao fanekena ho an'ny zanak'Israely, fa Yahosoa kosa natao fanekena ho an'ny olona. Ary mba hatonga ilay fanekena ho an'ny olona hipetraka dia tsy maintsy potena ilay didy folo satria natokana ho an'ny zanak'Israely ihany. Lozika be zany. Ny didy folo natokana ho an'ny zanak'Israely ihany, nefa ny Yahosoa kosany ho an'ny olombelona rehetra manerana an'izao tontolo izao. Dia inona zany ny lozika-njavatra zany satria izy fanekena ho an'izao tontolo izao dia tsy maintsy potena amin'izay ilay taloha tarikatra, satria hitodika ho any amin'izao tontolo izao zany lay fifandraisan'ny dada Iava, hitodika makany amin'izao tontolo izao fa tsy ho an'ny Israely any irery ihany. Zay no mahatonga ny hoe tsy maintsy raha avany didy folo io satria ho an'ny olona rehetra amin'izay ny fanekena. Raha vao mipetraka eo mantsy ny didy folo dia tsy afaka manatona ny dada Iava ny jetilisa. Satria ny didy folo dia natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany, dia tsisy afaka manatona anazy ny jetilisa ny dikan'izay. Kanefany satria hoe ho an'izao tontolo izao amin'izay ilay fanekena dia niditra amin'izay ny zava-baovao donka vakitsika amin'izay ny teny araka amin'ny bokin'ny Isaia. Dia izay ny antony nandravana ny didy folo mety tsy mila antsika amin'izay satria ho ampidirina ny jetilisa. Isaia 42:6 izao voalaza ao: izao Iava efa niantso anao tamin'ny famarihana, nitantana ny tananao za ka hiaro anao, dia hanome anao ho fanekena ho an'ny olona dia ho fanazavana ny jetilisa. Di tsara be mihitsy izy, tena lasa fanekena ho an'ny olona ilay Yahosoa ary ho fanazavana ny jetilisa. Zany hoe tafiditra zany ny jetilisa ny dikan'izao re olona miditra amin'izay ny jetilisa amin'ity fanekena homenan'ny olona rehetrarehetra ity, ary ho lasa famonjena
hatrany amin'ny farantany io afaka tsika zay teny zay hoe famonjena hatrany amin'ny farantany Isaia zay ndray moa zany izy lokaroantsika keneza hoe zay misy an'izay Isaia 48 angamba nisy Isaia 49 de 6 Isaia 49:6 no vakitsika indray Isaia 49:6 Isaia 49:6 vakitsika indray ty amin'ny anaran'ny Yehosoa eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboko anandratra ny firenen'ny Yakoba ianao sy ampody ny Israely sisa voaro io zany le hoe mamerina ny Israely sisa voaro mbola misy ampidiana zany ny Israelianina ndika an'izay fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao zany hoe ty zanak'Andriamanitra zay nanao fanekena ho an'io ty zany ho lasa fanazavana ny jentilisa ary ho famonjeko izy dada Iava hatrany amin'ny farantany lasa hoe ho famonjena hatrany amin'ny farantany izy nampidirina ny jentilisa ndika an'izay ka raha ampidirina ny jentilisa tsy mety le didy folo satria le didy folo efa misy teny hoe didy ho an'ny zanak'Israely rery ihany zay le hoe tsy azo anao ampinana tsy azo anesoana de tsy mety mihitsy ny tsy azo ampifandraisana amin'ny didy folo tsony zany ty zanak'Andriamanitra ty ndika an'izany satria izy de manana lalàna hoe ampitambatra amin'Andriamanitra ny jentilisa indray nefa le jentilisa tsy mahazo mifandray amin'ny didy folo satria lay didy folo misy teny hoe tsy natao anareo ty didy folo ty ary natokana ny Israely rery ihany no mitandrina an'io de tsy mety ho any jentilisa zay any amin'ny toeran-kafa misy anazy ho atambatra nefa andreo iaraka amin'ny dada Iava ataona mampitambatra anazy lôzika be am'izay satria iverany amin'ny dada Iava am'izay ny olombela rehetrarehetra zany de nitovy am'izay ny lalaka len'le zanany tamin'le dadany le dadany bloquen'le didy folo fa le zanany kosany nandravana azy teo amin'ny azy fijaliana zay le izy nitoy ny asa ny dika zay dada mala Iava ny bloquen'le didy folo tsy mahazo mety loatra fa tezitra tamin'ny Israelianina izy zany lazaiko anareo hoe mandrakandro any nge tezitra tamin'ny Israely io dada Iava io satria tsy nivahany tsony le teny hoe bloquena ny fisoloana de tany amin'ny didy folo zany fa ato amin'ny Yehosoa kosa le fanekena vaovao de tena nisy am'izay lasa mpisorona ny olona sady lasa mpisorona ny olona lasa fanaty ny olona meko atsika deo sy toko serefa aveo fa ato amin'ny Yehosoa ilaina tsony hoe fanekena vaovao eo aloha je efa tsika hoe Yahosoa mihitsy le atao hoe fanekena vaovao satria ny rano mihitsy ny no atao hoe rano ny fanekena vaovao ka nazy io raha io ka le rano mihitsy ny no atao hoe rano ny fanekena vaovao de izy zany le fanekena vaovao nodika an'izay araka ny boky Matthieu re avake antsika dia avoaka ko ary amin'ny écran rehefa aveo Matthieu 28 film izy jevatsika ndray aloha Matthieu 28 27 anoany zany 27 28 zao tsika ary hijery le Matthieu 27 28 eo ngamba n'izay Matthieu 28 loha sao de 10 ty 26 ty sa 28 ohatrany to 26 Matthieu 26 de andininy fa 28 eo ngamba n'izay dasoary hoe amin'ny andininy fa 27 Matthieu 26 27 ary nandraikapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity de 28 fa ity no rako de ny amin'ny fanekena zay latsaka ao amin'ny maro ho famelan-keloko de io fanekena moa zany misy fanamarena kely io de fanekena vaovao izy io any amin'ny any ambanimbany any fa amity moa tsy misy satria ty application de tsy miteny zay fa any amin'le baiboly any de misy soratra mihitsy masafa mihitsy ny hoe fanekena vaovao petraka tsara eo zany le izy any hoe ity no fanekena vaovao amin'ny rako ny dika an'izay teny zay zany mipetraka zany fa le fanekena tary misy akarandro eo zany de rehefa niseho le zanak'Andriamanitra de io le atao hoe fanekena vaovao ka le fanekena vaovao zany matoy hipetraka de tsy maintsy miala le fanekena didy folo teo aloha tsy maintsy miala le fanekena didy folo teo aloha de ny fanekena zay misy lalàna Mose zany sy ny didy folo tsy maintsy miala iny zany ny dika an'izay
manjary tsy tafiditra ny jentilisa raha mbola eo mihitsy io satria le didy fotsiny lana mose efa nomenantsika teo fa natokana ho any zanak'Israely ihany ary efa nibloke nefa le izy hoe zay miditra eo dia lasa mpanota ka zavatra mampanota ve nomena ny jentilisa azy aminareo dia idireo ngy le adalan'le olombelona tena dalàna mahatsiravina mihitsy nalain'zareo ny didy folo ny fisoroana ny esorona ohatrany hoe anao manao resaka le reto zay mihitsy niverenako foana le iziko dia ny batainy le zanak'Andriamanitra dia natsofony teo tena adalana izao tontolo zao ny arananao an'izany zany natao hoe devolona nampanao an'io le Andriamanitra tsy izy ny tomponao no nampanao an'io mba tonga saina fa tena nataony nanota tena faharatampony ny adalàna mihitsy ny satria io zanak'Andriamanitra io tsy afaka mitsofoko amin'le didy folo intsony ny antony le teny eo amin'ny teny hoe tsy azona pita tsy azona esorina dia tsy afaka miditra eo izy ny dikan'izay diso aloha zany nareo ary tena diso be mahatsiravina mihitsy ary le zanaka tsy nanohitra ny tenyny dadany satria mahazanaka ny zanaka dia tsy mahazo manohitra ny dadany izy ka raha ny teny dadany hoe blokeko ty dia izy koa tsy maintsy mandeha amin'izay hevitra zay inona amin'izay nataony aza tena ny potehiny teo amin'ny azy fijaliana le izy mo vita le fanekena vaovao zay nataon'lay zanaka zay ao antsika ary hijery zava-bitany araka amin'ny bokiny zay raha tonga nantenareo aza manendrikendrika ny apôstôly zany fa ny apôstôly ve izy ndray ve dehibeko any dada iava hoe ao fa sokafana ndray ty fa azo tandremany didy azo tany malagasy ny hafa firenena didy folo aza miteniteny foana mihitsy no ahenao lovaka etsika ny baiboly miteny hoe ravany didy folo Efesianina 2:15 tiany nataon'le zanany ary ty fanaraka tsara tamin'ny tenyny dadany Efesianina 2:15 fa tao amin'ny nofony nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao hotandremana mba hanakambany atsika rotota ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka nanaovan'ny fihavanana tao amin'ny nofony Ehosoa zany nandravana ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao hotandremana lalàna ny didy folo zany resahana zany zao ka vekitsika amin'ny teny frantsay izy io hoe amin'ny teny frantsay Efesien izy misy teo Efesien 2:15 Efesien 2:15 ino inge il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, Yahushua a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Tena nesoriny daholo mihitsy ny valeur an'izany lalàna Mose zany. Toute la valeur à la loi de Moïse et à ses commandements. Ny nongotany daholo zany. Ka raha vao may grave be valeur ny lalàna ve nongotanao tsy loza ve zany dikan'izany grave be ty phrase anakiraiky aty nao ny hoe jevantsika amin'ny teny anglisy ina reny dikany io miteny anglisy mbola tsy namaky an'ity ato raha vao may koa tena tantara be avoaka riry teknisianina le teo zao dia tsy navoaka anareo ay Ephesians chapter 2 verse 15 he abolished the Jewish law with its commandments and rules why in order to create out of the two races one new people in union with himself. In this way, ozy ny indiana mamaky io in this way ozy in this way making peace. Zay ny fanaovan'ny indiana mamaky an'io satria ny azy W ataony V na B. Zay. Zany hoe he abolished
the Jewish law, tena nipoteny lalàna ny jiosy hoe vitsy commandement ny gavakina regny miaraka amin'ny didy folo and rules sy ny rehetrarehetra instruction anatiny ao zany zay ny rules moa zany de hoe zay rehetra mikasikasika any am'izay resaky zay zany raha vadaolo ny didy folo sy lalàna Mose mahitsy be mihitsy io teny io miaraka amin'ny commandement kena moa ny Jewish law afa-tsy ny didy folo sy lalàna Mose zay ny lalàna ny zareo raha vahozy ny tenin'Andriamanitra ka zay zany mivaly tenanao amin'ny teny hoe ahoana io didy folo ny ravana ka le zana mihitsy na ny ravana azy satria rehefa mibloqué ny dadany le didy folo tarika hatramin'ilay fisoloany lozika ny vonoany am'izay to miazy fitsaliana ko ny zanany de ny confirme mihitsy aza hoe izy no tena fitaovana nampiasain'ny dadany a nandravany didy folo sy lalàna Mose dika zany fa ny alan'io dadany io mihitsy ny zanak'Israely fa tena tsy tiany azy ka zay lalàna nampifandray anazy tamin'zareo a poteny zany ilazaka hoe aza mitomany ho jiosy ianao fa zava-dozy zany mitomany lozy ianao raha vao zany ny tadiavinao tsy misy dada iava zany Andriamanitra Abrahama zany nampitandrina io didy folo izany tsony a io rehefa bloquéko mbola idiranao tao iny ary na ny Israeliana raha tsy mahazo mitandrina io tsony fa raha izy mitandrina io a mbola miantsiady amin'ny dada iava na ny Israeliana raha tsy mahazo mitandrina io tsony zay no natonga ny Ehosua hoe tonga mironom-boky no vanao hitondra ny fanekena vaovao fa ny didy folo tsy azo iverenana tso satria dada iava no bloqué an'iny voalohany a moa Ehosua tsy afaka mitsofoko anatin'ny rafitra iny a no zany mipetraka am'izay ny fanekena vaovao a zao entin'ny Elia zao ary rehefa tonga Elia afaka mifahotana daholo ny olona zay niaraka tamin'ny Elia ary lasa tsy mahay manotainy tso satria tafaraka am'le tena famarinana Ehosua lay fanekena vaovao a lay zanaka ny dada marary Yahava tsy mahay manotany tso zay miaraka aminy nanomboka tany amin'ny taona 1984 izany fampianarana zany nandeha tsy mahay manotainy tso zay miaraka amin'ny ambassadeur-ny Ehosua efatrany zany ataonao na mangalatra n'izany teny zany zao ka iady hoe 1995 1994 1990 fa mba firy taona aloha anao tamin'izany fa ity teny ity kosa ny de niainga tamin'ny taona 1984 ary misy vavolombelona zany atao amin'ny fiangonan'ny Ehosua ato misy mihitsy zay ny tonga natantara hoe mahafantatra an'izany io le ny akatsy fa tena nisy zany sary zany moa ny taratasy fiangonana tamin'ny voalohany tato aza ny mpianatry ny tompo tamin'ny taona 1986 85 amany izy izy tira na io 85 na 86 fa tsy tadidiko tsony fa zay ny taratasy ety aminay aty voalohany zay zany no mbana voalohany tamin'izany nanomboka ny toron'ny tenin'ny Ehosua de nanana zay taratasy zay nafana ny toriteny manerana ty Antananarivo ty tamin'izany ianao mba taiza tamin'izany 1984 zany bataiza ianao tamin'izany de zany ve no angalarinao tahaka zany efa ela be ohatry zany no ianao tahaka de mbola tsy menatra foana vena beratsika any iny aloha de hiditra antsika indray amin'ny teny frantsay hafa indray zany tsika zany oke jery baiboly hafa indray tsika de zay vo hiditra amin'ny teny jiosy rehefa avy eo Ephésiens chapitre 2 verset 15 Ephésiens chapitre 2 verset 15 Ephésiens zany ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances io zany izy dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix zany hoe ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions zany hoe no rahavany tao amin'ny nofiny ny lalàna ny didy lalàna ao anatin'ny didy rehetrarehetra zany a dans ses prescriptions ao ny fitsipika rehetra ao anatiny ao ny didy sy ny fitsipika zany a raha vatao amin'ny nofiny Ehosua mazava be mihitsy io sary io mba hafana mampikambana olona anankiray a ho lasa anankiray a ny olona anankiroa tao amin'ny Ehosua ary lasa napetraka ny fihavanana am'reto karazan'olo reto tsy iza moa fa ny jiosy ny jetilisa zany satria niady reo tamin'ny androny didy folo mandroaka fahafirenena mamono fahafirenena foana ny Israelianina zany zava-misy aloha tany zany de ny mpiteny Ehosua daholo zany rehetra zany a teo amin'ny azo fijaliana ka ny azo fijaliana ny Ehosua de galina famonoana ny didy folo sy lalàna Mose zay dao raha vakitsika indray ny io zay baiboly katolika romanina amin'ny teny frantsay io a dao indray tsika jery ny teny hébreu
baiboly hebreo indray jereva antsika eto ao amin'ny sefera efesim fa meko anareo fa averintsika ihany sefera efesim sefera avoy am'izay ry sefera efesim io izy io baiboly jiosy ty zany dikan'izay chapter 2 verse 15 ohatra mahay miteny anglais ihany tsika zany rova raha mitoy zao tsy mampaniny zany ilaina foana zany am'izao any farany zao io ala izy io le teny jiosy io ambony io io izy io be de be ay zany izy zany tsy andany la andro ela be eo tsika fa radiovakitsika midikany ny transliteration to ambany ato tany de tatsika mivandravany eto zao ty tora be ty hoe io izy io tora zany le potika raha olona io rava le tora dao ravakitsika lizy babatlo haeba abibsaro et torat habitsot vatrikota sy mahasamihafa tsy idiratsika iny fa ny resana eto zany no zy ny teny zareo jiosy resaka tora ny resana eto de ny didy folo sy lalànina mose mihitsy ny zany ny resana eto hoy ny baiboly ny jiosy na ny sefer tora ny jiosy ka raha ny sefer tora ny jiosy zany no miteny eto amin'ny efesianina 15 fa tora le izy inona dikany ary ato moa tsy misy teny frantsay na teny gasy fa de tsy misy teny anglisy indray hoe raha tsika mijery zany izy moa zany teny anglisy amity voilà by abolition in his flesh the hostility which is the law of commandments inatoy content in ordinances so that in his aleo janona am'izay lehibe zay ato zany de miteny hoe by abolition in his flesh ohatran'le tarikatra ihany tamin'ny alalan'ny nofony nandravanny hostility io zany le fandrafina ina le fandrafina which is the law of commandments tsina fa ny didy folo sy lalàna mose de io didy folo sy lalàna mose mihitsy le navoaka irembony ary hoe torat et torat ka ny baiboliny jiosy zany de mamoaka mihitsy fa ny rava teo amin'ny azo fijaliana olombela reto ato ambony tany de ny tora ary ny ateo tora de ny didy folo sy lalàna mose sotra betsaka ny dada iavasy eo so atsika ny am'izany famarinana zany sa misy ho ampiana koa inarosony moa zany no ampiana am'izany rava ny didy folo ny dikan'izay niara-ny asa izy mianaka ny tena marina nanampy tsara ny dadany mihitsy nyle zanany ny dadany ny bloke tsy azo idirina ntsony ato de ny zanany namono azy teo amin'ny azy fijaliana rava teo amin'ny azy fijaliana ny didy folo sy lalàna mose mbola maly ianao voaporofo mihitsy ny original aiza ntsony zay tokony hitandremanao ny didy folo zao lalàna aiza ny idiranao ao satria ny dada iavano ny bloke an'io tsisy famelan-keliko ntsony zay miditra ao porofony zany ianareo rehetra zay milaza fampanota satria mpitandrina didy folo nareo izay indrindra mifarana ny teny koa mbola misy sotoizana kely ty atsika aloha mbola ijerykelitsika amin'ilay aiza moa arikatra amin'ny hébreu 7 hébreu 7 18-19 mbola pitsika kely aloha hébreu 7 de 18 sy ny 19 zany totsika teny gasy hébreu 7 18 de ny 19 toy izany ary no nandravana ny didy taloha ho any hebreu no izy malemy sady tsy manasoa mazavabe zany fa tena rava zany ny didy folo sy lalàna mose eto aty bokyny hebreu vaketsika io satria tsy nahalavorarina inona inona ny lalàna ka dia nampidirina fanatenana tsaratsara koa zay natona antsika an'andriamanitra ka io moa yahosoa le hoe ampidirina ny fanatenana tsaratsara koa yahosoa zay
voaporofo zany fa tena rava ny didy taloha ka ny didy taloha raha ny hebreo ny resanao a dia ny didy folo sy lalana Mose. Zao nefa vakitsika amin'ny teny frantsay, amin'ny teny frantsay chapitre 7 verset 18-19. L'ancienne règle a été imparfaite et inutile, alors on l'a supprimée. Ay kosa de raha mbola tsy mahay dikany verbe supprimer anao dia nidana miverina keny amin'ny classe de septième miverina maka CP fa mba hainy zareo ao kosa zany 19. La loi de Moïse n'a rien produit de parfait. Zay. Les lois de Moïse zany resany eto ty l'ancienne règle. On a supprimé l'ancienne règle, la loi de Moïse, parce que cette loi n'a rien produit de quelque chose de parfait. Donc, bien sûr, on l'a supprimé. Ho an'izay mety amin'ny français dia maintsy teniko zay. Zany hoe tsy lanintsy olona didy fosilana Mose satria tsy mahatonga olona parfait, ancienne règle, ancienne loi, io zany aleo potehina any. Dia ny potehiny Jehosoa izy a. Ary ny apôstôly Paul mivavolombelana napotika anazy. Ny apôstôly Paul mihitsy zao miconforme amin'ny tenin'ny dada Yava, sy miconforme amin'ny tenin'ny Jehosoa. Fa ny apôstôly ny sasany le miteniteny foana tsy le any amin'ny tsizy ireny milaza fa hoe ny apôstôly ndreo nameriny io tandrina didy folo mba misainy lehibe noho ny dada Yava nga zany apôstôly zany aminao. Mahery noho ny dada Yava izy nga, mahery ny Andriamanitra Abrahama, mahery noho Jehosoa nga izy aminao. Jehosoa raha tsy niditra tamin'izany hoe namerina ny afafina tamin'ny didy folo zany. Aiza koa mampitombona an'izany aminao. Tarova dia redirediny tena mpamosavy mihitsy le mampitandrona didy folo io. Dada Yava bloqué io, Jehosoa nanravana io, dia tsy mentra azy ireo ny apôstôly ndreo niverina napiditra ny zansary zany. Mana ambany ny Andriamanitra Abrahama nareo amin'izany hevitry nareo zany. Hoe ny apôstôly ndray zany mamerina an'io le hitandrina didy folo. Fa mba misaina ve nareo e? Fa na le zanak'Andriamanitra ambanianareo, indrindra ilay dadany ambanianareo, fa iza mihitsy nareo e? Tsy misy teny mihitsy nefa hoe mamahany io hatramin'ny farany. Aiza nisy teny mpaminany ny teny hoe ao fa vahako indray ty. Fa na Jehosoa raha ny teny mihitsy hoe tsy azoko teny ange, tsy azo anampiny io, tsy azo nesoana e. Na izy ara zany tsy afaka mitsofoka ao ny dika azy zany. Ary zany no profa tena foana ny didy fosilana Mose fa miditra amin'izay mifanakena vaovao Jehosoa sy ny lalànan'ny Jehosoa. Zay na tonga hoe tena misy lalàna mihitsy ny Jehosoa vakitsika ara ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay sary zandrea. Lalànan'ny Jehosoa hitantsika mihitsy ao amin'ny Jaona 12. Dia lalànan'ny Jehosoa amin'izay raha olona ny arahana zao ampianarin'ny Elia zao. Dia zay ho any amin'ny lanitra tonga daholo manatona ny Elia. Zay na tonga ny Elia amin'ny teny hoe manatona ny Elia amin'izay. Deo hiaraka amin'ny Elia ho any amin'ny Jehosoa tsy ketetra, ho any amin'ny lanitra zay misy any dada malala Yahava andao ny bagazy deo hiaraka amin'ny Elia amin'izay. Jaona 12 49-50 vakitsika zao ndray ny teny ary hoe manomboka eto lalànan'ny Jehosoa amin'izay aloha rahanao tsy misy idirany didy folo tsony. Jaona 12 49-50. Satria tsy niteny ho ahy eo faniraizana niraka, izy no nandidy azy tsy maintsy ho lazaiko sy izay tsy maintsy ho ampianariko. Ary fantatry fa ny didiny no fiainana mandrakizay. Koa ny zavatra lazaiko ary dia lazaiko araka ny zay volazany ray tamina. Mazava be zany fa tena misy ny didiny ray. Misy didiny ray vaovao zany zay nentin'ny Jehosoa fa tsy mifandray amin'ny didy folo intsony. Tahaka lalam-panorenana io. Misy lalam-panorenana spesial ho an'ny Amerikanina anazy iny. Misy kosa lalam-panorenana spesial ho malagasy, ho amin'ny malagasy iny dia ohatran'izay io. Ny lalam-panorenana didy folo natokana ho an'ny Israelianina anazy iny. Ny lalam-panorenana ny Jehosoa kosa natokana ho an'ny jentilisa atsika indray zay. Maiza mandray amin'izay le izy. Samy manana ny azy amin'izay io. Zay teo vovonjy miaraka amin'ny Jehosoa, manaraka ny lalam-panorenana ny Jehosoa zao ampianarin'ny Elia zao, lasa olo masina, tsy mahay manao tenitsony, lasa tena olona tsara mihitsy ny ianao. Adala zay tsy mety tamin'izany. Dava mitenao fa zatra tsara nge ty ampianarinao ty fa ny devoly manapotika an'le famarinana foana e. Asakasakanao zay mbola ihany feona devoly any ihany. Zay na tonga nampianatra hoe devoly iha madevoly azy dia tsy maintsy manaratsy Elia zany fa asany zany.
fa ny anjaranao kosany a mieno am'izay ny teniny Elia de fantaro fa tena mpamonjy izy ary mpanavitra dao hiaraka amin'ny Elia am'izay many amin'ny lanitry tsika tena ho tantanako tongany ianao fa aza matahotra zany fa vianja ny Elia zany riverinany izy a matoa navita nampianatranao tahaka an'izao ary matoa ny resultat miaraka amin'ny Elia tsisy olona manao ratsy tsony afa-tsy ny devoly zay miditra de mody manao ny adalàna izy mba naratsina fanjakany Joshua avy izy anao miavaka eny foana izy efa avy eo fa ato amin'ny Joshua miaraka amin'ny Elia tena tsy manao ratsy tsony tena izy zay ny eo amin'ny Joshua zay zay le teo hoe miaraka amin'ny Elia zay mahafinaritra be mihitsy ka misy lalànany Joshua ary amaranantsika anazy a ny Korintianina voalohany 14:37 ny apôstôly aza nametraka mihitsy ny hoe tena misy ny lalàna ny Joshua Korintianina voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany Korintianina voalohany 14:37 na manana fanahy dia aoko ho fantany tsara fa didy ny tompo izay soratako ho anareo misy mihitsy zany ny didiny Joshua ny dikan'izay ka ny didiny Joshua zao arahana atao amin'ny Joshua zao tsy misy ifandraisany amin'ny didy folo intsony fa zay nipetraka atao anatin'ny didy folo rehetrarehetra hatramin'izay de ireo zay milaza fa tsy maintsy mpanota ireo iny hoe efa olombelona mitany zany e miala atao ny dikan'izay aza manaraka an'ireo tsony andao anaraka ny Elia izy zao tontolo zao mihitsy no antsoko hoe andao anaraka ny Eliana rehetrarehetra fa tena tsy mahay manao ratsy tsony zay miaraka amin'ny Joshua le toriany Elia Eliana no mitory zay teny Joshua zay fa ny ankoatran'ny Elia olona jiolahy sy mpangahatra ary devoly a mpangalatahaka fotsiny tsisy nina fantany eo mbola mpampitandrina didy folo daholo reny raha ihany ny patron reny ihany fa Elia kosany de miaraka amin'izany dada malay avazy naniraka azy ilay namorona anareo sy Joshua zay nanamboatra anareo mifarana ny teny koa miraso antsika samy teny Joshua ny amin'izany teny zany a mibeba manatony ny Joshua fa dio ny mangalatra an'izao fampianarana zao rehefa resy lahatra aza manao an'izany zay ny lesona antsika amin'ny faraka ambin'ny folo ray eo tsika ariva afaka aza sodra betsaka dada malay avany amin'ny teny matoky afa voarainy tsiray avy zay fahamarinana izay fantany mihitsy ny ankehitriny ny fahamarinana ary zany ny etsoko azy hoe ny fanahy zay iverina ho any aminao dada malay avao mahaiza mihaino ny tenin'ny Elia mangataka Elia ho afainganina ny famerenana ny fanahy rehetrarehetra zay ho any aminao dada malay avao ho any aminao any amin'ny lanitry ho any aminao any de ho any aminao sy Joshua vonjeo ny olona azarena ny olona dado fa vonjeo izy mba hitodika ho any aminao voninahitra honao mandrakizay amarino ny teninao dada malay avao aoka ny fanahy tsisy hipetrapetraka intsony fa voantsonao ho any aminao hiazakazaka amin'izay ny fanahy rehetrarehetra hitady ianao tsy salasala intsony fa mazava loatra ny teny ary tena mazava ny fanazavana vonjeo ny olona aza dada malay avao ianao ihany mahay manao an'izany zany mahatonga ny Elia mangataka hoe sokafo ny lalina n'ilay fanahy hitodika ho any aminao sokafo ho any aminao izy zany teny zany mamerina azy ho any aminao ary aoka tena hiary asa daholo ny lanitra ho amin'ny famarinana ny olona dada malay avao ho any aminao amarino zany teny Elia aza ho voninahitsy nalanao masina amin'ny anaranao Joshua anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra sotra dada malay avao sotra Joshua halleluja amen de mirary isotsika etrasa amin'ny teny Joshua zay ndreny ny afarany tentsika tamin'io dia de ho tahiny Joshua tony tapao amin'izay ny hevitra manarahany dada iavazy Joshua manarahany Elia fa Elia no hitanao ety tany zao ndo hiaraka amiko waizy ho any amin'ny lanitra atsika ary fampitantana amiko ianao hoentiko any aminay ianao ho any amin'ny Joshua ndahoary de mirazo tsika samy teny Joshua ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka andray ireo matoly azy